Ho ampitomboina ho aminareo hatrany ny ry havako ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Andeha hiaraka hivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo amin'izao faraparan'ny herinandro izao, satria mahatsiaro hatrany izay ny nataonao tamin'ny fiainanay ary mbola ataonao aminay ihany koa. Dia ny fanehoana fitiavana izany, ao ny famindrapo ary indrindra ny fahasoavana. Misaotra Tompo fa ireny rehetra ireny dia nomenao anay manaraka satria zanakao izahay. Dia ingany ny fiainanay ary mba hanjakanao tanteraka Tompo, ary fanainao maso dia taritananay hanaovanay ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Arak'izany dia mamaraparana ny herinandro isika, mbola jerentsika hatrany ny amin'ny hoe inona ny dikan'izany hoe Jesosy Kristy velona izany eo amin'ny fiainan'ny mpino ry havana. Andeha ary izay voarakitra ao amin'ny Apokalipsy toko faharoa amby roapolo ka ny andininy fahatelo ambin'ny folo sy fahaefatra ambin'ny folo indray no zaraina amintsika amin'ity eo anio ity. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy ary izy: izao no alfa sy omega, ny voalohany sy ny farany, ny fiandohana sy ny fiafarana. Sambatra izay manasa ny akanjony mba hananany fahefana amin'ny hazonaina sy hidirany ao amin'ny vavahady ao an-tanàna. Amen. Manambara ny tenany eto Jesosy, ary misy telo izany. Voalohany ny alfa sy omega, fiandohana sy fiafaran'ny alfabeta grika ireo. Faharoa ny voalohany sy ny farany, ary fahatelo ny fiandohana sy ny fiafarana. Ireo telo notononina teo ireo koa dia ilazana an'Andriamanitra, kanefa dia ilazana any Jesosy koa. Ireo no hitantsika ary hevitry ny hoe mandrakizay. Averina ihany ry havana fa mandrakizay dia ilay nisy ary ilay misy ary mbola hisy. Velona mandrakizay ny Andriamanitra ivavahantsika, ary dia velona mandrakizay Jesosy Kristy. Izany fahavelomana izany no hananany fahefana ho an'izay manasa ny akanjony, dia ireo izay voavotra tamin'ny fahafatesan'i Kristy. Avela hiditra ao amin'ny tanàn'Andriamanitra sy hihinana ny avy amin'ny hazonaina izy ireo. Ny hazonaina dia omena azy mba hananany fiainana mandrakizay. Raha tsaroantsika tsara dia ilay voan'ny hazo izay nahasari-piaro an'Andriamanitra ny amin'ny hazonaina tao Edena, dia eto dia avelan'Andriamanitra hanana anjara amin'izany ireo izay nanasa ny akanjony tamin'ny ranon'ny zanak'ondry. Eto izany ny lakile an'ilay fiainana, mba azahoantsika miara-miaina koa amin'i Jesosy Kristy velona, dia ny fanasantsika ny akanjo, dia tsy inona akory fa ny fiainantsika tamin'ny ranon'ny zanak'ondry. Raha te handalina ny amin'io ianao dia jereo ny Apokalipsy toko fahafito andininy fahaefatra ambin'ny folo. Dikan'izay izany ho antsika izay maniry mba hanana anjarany amin'ny hazonaina ary hipetraka ao amin'ny tanàn'Andriamanitra, mariky ny fahavelomana mandrakizay, dia izao: aoka hibebaka isika izay ilay manasa ny akanjo izany, ary indrindra hiala amin'ny ratsy rehetra voadio ny ran'i Jesosy Kristy hananantsika fiainam-baovao. Izay izany ny lakile. Ka dia fanontaniana, efa nanasa ny akanjonao tamin'ny ranon'ny zanak'ondry ve ianao ry havako? Amen. Hivavaka isika. Dia misaotra anao izay Tompo fa mbola tsapanay hatrany ny fitiavanao anay ka andronao lalana mba azahoanay mandova ny fiaina mandrakizay miaraka aminao. Dia Jesosy velona. Koa tantany sy fivimbino aza avela tafandry mandry ary izay, raha tsy efa manasa ny akanjonay amin'ny ranao Jesosy Kristy, mba hanahanay fitafiana avao, fitafiana fotsy feno fahamasinana miaraka aminao Jesosy Kristy. Dia apetraka aminao izao fiainanay mamakivaky ny tontolo andro izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy ry havako. Amen.